Empty street, an empty house, a hole inside my heart. For a love, rules that cares for love. I wonder how, I wonder why, I wonder where I am. Too busy how sorrow sang together. Oh yeah, hang on my love. You're in on forever, reaching for the love that seems so far. So I say a little prayer, all my dreams will take me there, where the sky
breath, but I can't stop. Keep the same on breaking. Oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where I am. Easy how it's all the same together. Oh yeah. Oh, my love, holding on forever. Reaching for love to sing so far. So I say a little prayer. All my dreams will take me there. And the skies are blue to see you once again, my love. All this sees the coast to coast. Find a place of love. And the streets are green to see you once again. To come and be my heart, to come to my love. Tell me why you're far or breaking now. Reaching for love, it seems so far. And the skies are blue to see you once again. My love, all the seas to go. I know the place of love, it's a breeze to see you once again. So I see a little man, dreams will take me outside. Oh, Lord. Oh, my love. I know peace and love the most. And this music to see you once again. My love. Nisan'ny hoe fanomeravantsika, nisan'ny hoe gospel malagasy, nataona malagasy manana kilema, nefany manana feo ary tena tsy afenina fa tiany any ivelany ny feony surtout zareo any Allemagne zany dia zay ny antony nandefasako an'iny teo. Fanomeravantsika rehetra ary mirary ny fahasalamana sy ny soa atsika rehetra am'izao harivariva ny zoma zao. Taritsika satria tsy maintsy nasiana fanomanana mihitsy ary natao arakarak'le zavatra tena mitranga sy hoe vaovao lehibe no hitondrana fanadihadiana eto amintsika ka ahafahantsika miresaka ny zavatra tena hoe manintona sy tokony ho resahana eto amin'ity fandaharana ity. Ka de anainganareo mavesatra hiaino ny fandaharantsika. Androantsika dia hiresaka momba ny ino dizy teo ny ty vaovao eran-tany momba ny Ukraine ty moa zany no malaza eo ihany iny a. Firesaka ihany koa tsika momba ny intervention n'Andriamatoa Brunel razafindra tsy ndrahofana ngambany izy razafy tsy tadidiko le anarany toko le nom-ny a fa mba soratety hoe raha tsy mahadiso toko ho antsika rehetra. Razafy Tsiandraofana, razafy Tsiandraofa, tsy zay kosa angambany izy a, razafy Tsiandraofa, zay no anarany a.
Zava-dehibe ny zavatra nideklareny androany ary ny sehatry ny vaovao nahitako azy de tamin'ny MBS ka de hodiniantsika ho resahantsika eto ny momban'ny io vaovao io rehefa avy eo fandefa-hira anankiray aloha hanomana kely vetivety dia hanomboka tsika araky ny fantatrareo moa zany mbola tsy hoe misaona fa fahatserovana amin'ny akamantsika Hosaina tak'izao zao Hosaina efa teo tsy haiko moa am'izao fotoana zao atsika rehetra zany dia ny vadiny iray no mitantana sy mitondra ny kaonty Omar Hosaina Jean de Dieu. Ahoana de zay no andefasantsika hira karazana fivavahana ho fanolorana an'izay fiaraha-miora ny fianakaviana angambany satria isika mianakavy tsisy any atoerana ny ankabeazany ny akama moa zany ary mamerina fisaorana an'ireo akama averiko ihany hoe maka ny numéro an'ny vadiny am'izay mety ho foa-dranomaso ataonareo no ataoko manome anareo fa tsy mandray vola avy any amin'iza na iza ahako mba tsy hisian'ny hoe izao na izao saripady ny ohatran'izany ka de raha ohatra nareo andefa foa-dranomasina ohatran'izany dia azonareo atao ny mifampiantso na miresaka amiko amin'ny messenger dia ameko anareo tonga de ataoko en contact direct amin'ny vadinareo misaotra betsaka ho an'ireo olona zay efa nandray anjara moa zany tao anatin'izany. Andriamanitra hita ary Jehova nafisafo saotra amin'ny fizarana ny mavesatra. Dahory Come back together.
Bonjour, Eny ary hanombokatsika amin'ny fandaharantsika fa dia faly miarahaba amin'izay vao tonga ka dia mirary amin'ny firariotso sy ny tokony tenenina rehetra ny amin'izany. Andramitsika dia resaka araky ny fanazava hoe ny resaka karazana teny nataony Andriamatoa Brunel Razafindratsindra Ofa tamin'ny sampana filazam-baovao MBS. Iresaka ihany koa tsika momba ny hoe manomboka miova ny fifandraisana eran'izao tontolo izao na hoe le début de la fin d'une hégémonie économique 2. Ataoko 3 points de suspension, 4 points mihitsy angambany le izy satria samby mahita an'izany daholo zany ny izay no no resahako voalohany fa le Brunel ho ataontsika faharoa. Samby mahita an'izay daholo isika mianakavy satria ohatra fotsiny zao raha ohatra eo amin'ny iresakitsika zany tsy afenona fa hitantsika hoe tao anatin'ny on va dire hoe siècle roa na telo teo roa dia tena natanjaka ary teo zany nisy l'essor de l'économie et de développement des pays occidentaux. Ny pays occidentaux zany manko dia raha ohatra tsorina zany dia ireto amerikana, allemand, mais surtout ny anglisy zany ny tany aloha tany zany raha ohatra tomboka hatrany amin'ny hoe fendohany mihitsy izy zany na farafaratsiny ary andao atao hoe siècle ray zany mba tsy andanina lavitra be ny anglisy, ny frantsay, ny anglisy moa ny industrialisation sy ny karazany fa raha ohatra hoe amin'izao fotoana izao zany il y a quelques mois, il y a quelques semaines dia azo lazaina hoe ny amerikana, ny frantsay, ny anglisy, ny kanadiana, non on va dire hoe 10 ans passés zany ndao zay. Ny frantsay miaraka amin'izany ny espagnol, ny ireto groupe ny pays occidentaux rehetra zany da zay no tiana hazavaina azy. Natanjaka ireo ary indrindrandrindra fa manao bloc anankiray zareo ka tsy azo ivalozana ny fanapahan-kevitra izay mety raisin'izy ireo n'aiza n'aiza sehatra ka hisiana fivorian-dehibe na amina resaka organisation internationale zany na ara-ekônomika na ara-pahasalamana eny hatrany amin'ny hoe any amin'ny sehatry ONU ary. Amin'izao fotoana izao moa anisan'ny lalana hitan'ny karazana ohatrany hoe misy tsy hoe karazana fa tena misy révolte mihitsy ataon'ny firenena hafa zany zay mahatsapa koa hoe efa matanjaka izy ary matanjaka ao ny sasany hoe matanjaka hatramin'izay zany dia manomboka mampiseho ils commencent à sortir leur griffe, leur
mécontentement si l'on peut dire zany amin'ny zavatra mitranga amin'ny fanapahan-kevitra rehetra amin'ny fanapahan-kevin-dehibe eto amin'ny fomba fifandraisana ary économique, ara-politika, stratégique, géopolitique eran'izao tontolo zao satria force est de constater que il y a 30-40 ans de cela où tout est décidé de manière à sens unique. Zany hoe mitourner mankany amin'ny intérêt de pays occidentaux daholo satria mipetraka le poids-njareo zany, le poids commercial, le poids-na armement sapèze lourd zany leur développement, leur intelligence, pas de manière intellectuelle, ny teneko zany fa intelligence au sens espionnage du terme, tena misambatrampana be dia be izy zany, ny lobbying koa mandeha be dia be ny zavatra ahafahany manery ny firenena dalam-pandrosoana ny filaza azy tamin'izany moa na hoe firenena en développement zany. Fa ireto firenena mandroso ireto zany dia tena nametraka mihitsy ary tena hoe raha vao tafiditra ao anatin'ny cibleny ianao anisan'ny hoe excès tamin'izany zao sy ny hoe tena hoe ahitana hoe afaka manapatra ny heriny izy rehefa ho avy zay lohan'izay hoe ohatra hoe tahaka ny nanafihany ny Bagdada ohatra fa tsy mifanaraka aminy Iraka zany, tsy mifanaraka aminy fandehan'ny raharaha, fomba fitondran'ny Andriamatoa Saddam Hussein, tsy mety aminy fomba fitondran'ny Kadhafi, tonga de apatrity tamin'ny fotsiny zao ary zay zavatra zay no anisan'ny tena hoe déclenché an'le satria tsy maintsy jerena ihany manko le izy hoe avaiza no source na origine an'le révolte amin'izao fotoan'izao, tamin'ireny le printemps arabe reny, sao mieritreritra nareo hoe ny arabo no tena nihetsiketsika tamin'ireny fa ny intelligence ny pays occidentaux sy ny force de frappe sy ny puissance militaire zany ary ny dissuasion no tena nandeha tamin'ireny niafara tamin'ny fampiasan-kery moa ary betsaka ny filoham-pirenena niongakongana tamin'ireny. Tamin'izany andro any raha ohatra ianao zany ilaza hiteny ianao hoe resaka ino izy teo atezitra ny pays sasany io zavatra mitranga io de c'est quand même prématuré à l'époque, izy analyste manao analyse mamakafaka an'le zavatra mitranga tamin'izany fa rehefa nanomboka teo amin'ny fanafihana sy fanapotehana ny Syrie efa nanomboka ny hola zany hoe oka kosa zay fa tsy ianareo ny anapatrapatra sy anapotika an'izay ty firenena tsy mety aminareo ka inonareo rehefa tsy mety aminareo de amboarinareo, potehanareo, tsy manaiky an'izany intsony zay ary ny Rosiana no nitarika an'izay fiarovana ny Syrie zay ka nahatonga ny mpanjaka syriana traité comme étant hoe dictateur satria tafiditra ao anatin'ny classique-ny firenena avy aty amin'ny nitizy teo amin'ny firenena mandroso tamin'izany ankoatran'ny Russie ny stratégie hoe raha vao tsy mifanaraka ny tsainy sy mifanaraka ny filinany firy taona bokasa teo rehefa tsy nety le izy de lasa nisy hatramin'izany hoe cannibale i Bokassa sy ny karazany betsaka ny tantara momba an'izany fa teo nanomboka teo na iresatsika hoe Patrice Lumumba iresatsika zavatra hafa zany Thomas Sankara ohatran'izany raha ohatra ary tsika tany Argentine tany koa mbola nisy koa nanomboka teo amin'ny cas Syrie le izy nanomboka
afa-tsiny satria tena nivatsiny Rosianina fitaovam-piadiana matanjaka ary nisoteniavany tamina lôzistika na armement na lôzistika mobile na armement ny Siriana zany dia raha tsy diso efa manomboka amin'ny tsitaitaika ny ady any Siria amin'izao fotoan'izao. Fa niova indray le centre névralgique an'ilay zany hoe rehefa tsy nety zany ny tany Siria dia niprovoquena indray ity resaka Ukraine ity. Inona no tena face cachée an'izay zavatra rehetra sy izay zavatra miseho zay? Tokana ihany dia le navariko teo hoe hégémonie spatiale, zany hoe occupation, présence géographique ary hégémonie économique. Tsy resaka ny momba ny culturel zany sy ny zay mety forme multiple na nitizy teo hégémonie ihany, fa na ohatra hoe ahoana moa zany zay mba mahalala kely ny dikan'ny hégémonie ny fanjakazakana ara économique, ara miaramila, ara politique, surtout ara politique zany satria mbola averiko ihany hoe raha ohatra zao takan'ny kahany Madagasikara manokana dia aza manofotsika fa mbola tsy eo am-pelatanantsika ny fanapahan-kevitra lehibe ho amin'ny ho avin'i Madagasikara ara-politika raha zay no tianao fantatra ary tsy mivilivily izay resaka izay fa tsy mbola eo am-pelatanan'ny malagasy, tsy mbola eo am-pelatanan'ny vahoaka malagasy ary indrindrindrindra tsy eo am-pelatanan'ny mpanao politika malagasy ny fanapahana ny hevi-dehibe na ny hoe lalana ny choix politique zany ny safidy na ohatra fotsiny hoe ny safidy ny resaka filoham-pirenena mifidy mandatsabato no ataontsika rehefa tonga eo le olona hoe reto misy olona 10, 30 candidat ao fa ny tsy fantatritsika vaoaka malagasy mety ho insensé zany ho an'ny olona tsy manady ady, ho an'ny olona tsy mahalala tantara de manière globale zany hoe tantaran'izao tontolo zao dia mety ho tsy mino an'izany izy fa ny olona mahalala an'izany de fantany tsara hoe marina zany teny zany, ny mifidy no ataontsika fa ny zavatra tsy fantatritsika ray na roa na telo amin'ireo olona candidat reo dia candidat amin'ny fa ahoana ny lasa tsisy feo misy feo ka misy feo Jean Chrysostome ny ray amin'ireo na ny roa na ny telo na ny efatra satria tsy maintsy misy plan A, B, C, D de ireo le A, B, C, D ireo avy eo manohana ny ray zay tonga ao anatin'ny deuxième tour zay matetika io efa fantatra ry zalahy hoe ity no candidat principal ary ity tsy maintsy laniny. Zay zavatra zay tafiditra ao anatin'ny fanjakazakana ara-politika zay eo am-pelatanan'ny nitizy teo eo am-pelatanan'ny firenen'lehibe avy aty firenena tandrefana hoy isika malagasy ny filazantsika azy. Ka izao nivadika io zavatra io tany amin'ny vanim-potoana vao nanomboka ny taona 2000. Maro manko ny moale zany rehefa nijery LCI dia maheno an'le mpanao gazety eo zany dia lasa ihany ny saiko hoe fa maninona ry zalahy reto na aty an-dafy ara dia misy mihitsy tena hoe fanaovan-gazety mi-infantiliser ny olona na ny auditeur mihaino. Fa raha ohatra ianao zany tsy manana esprit d'analyse na hoe averti ianao amin'le fitranganony ary zay mihitsy no nanaovako an'ity fandaharan'ity androany amin'ny fitrangan'ny zavatra miseho eran-tany. Fa raha ohatra ianao tonga dia androany ianao mihaino
tsy manadiady ianao fa inona moa nitranga tany aloha ary zay zavatra zay nefany tsy afenina fa rôle amin'ny historien zay matetika izy manoratra fa mandrapatonga amin'ny boky aloha ela be zay fa miazakazaka be ny tantara efa lasa tsy ilainy ny any amin'ny anyoriana le soratra fa ny historien zany manoratra mi-intervenir koa izy amin'ny alalan'ny conférence amin'ny alalan'ny essai fa ny journaliste no aingana indrindra ao anatin'ny fanazavana n'le zavatra miseho takan'izay amin'le fivoarany zavatra miseho manazava ny saim-bahoaka hoe io zavatra io ne raha misy io zavatra io amin'izao fotoan'izao de niainga tary ny aingana io takany hoe ropilany nandeha hiainga hiala ao Madagasikara dia nisy aloha ny fividianana ny ropilany io de rehefa tonga io ropilany io de tsy maintsy mifenoina kérosène tsy maintsy nisy pilote ny formena afaka hitondran'io fenoina passager koa de zay vao mandeha de mampidi-bola zany hoe tsisy zavatra anankiray zany ka miseho androany ka tsy misoratra tsy nisy fiangana ny fianganany raisitsika zany raisitsika référence voalohany de hoe nanomboka teo amin'ny kahiny efa nisy tany aloha tany amin'ny resaka ohatra hoe tany Cuba sy ny karazany fa reny azo considérena hoe resaka plutôt positionnement géographique en matière de dissuasion zany hoe armement présence militaire spatiale si l'on peut dire na géographique tamin'ireny andro reny fa ny amin'izao fotoan'izao tena hafa mihitsy ny basy sy ny tafondro moyen fotsiny fa amin'izao fotoan'izao tena hoe ary zay mahatonga ana amin'ny teny foana hoe géo-économico politique stratégique io guerrany Ukraine io géo-économico politico stratégique io guerra any Ukraine io ka izao tsy hidra ny détail an'izay tsika fa géo-économico politico stratégique io guerra io zao le izy tany Syrie zany ny tena nisy famalina botana hoe tonga zay de manome fitaovam-piadiana fotsiny zao ny Syrianina ary tena manampy mihitsy amin'ny alalany reto le conseiller sy formateur militaire rosianina ny rosianina tamin'izany ary na mbola mitohy ary zany hatramin'izao ny assistance amin'ny resaka formation sy ny armement ary indrindra misy tsy indray mandeha tsika ny indroa no maheno hoe misy karazana mercenaire na hoe armée professionnelle amin'ireny ady reny dia tsy hanonona anarana satria manahirana le izy fa samby mahalala an'izany teo ny révolte zany nanomboka ary satria tsy nafaly tena tsy afenina fa tsy nafaly ny rosianina nanapotehana ny Libye tsy nafaly ny rosianina koa ny nanapotehana any Irak na de hoe misy ino ty izy teo misy fifanipahana raha entre ny irakianina sy ny iranianina dia tena tsy napety ny azafady tsy nety tamin'ny rosianina mihitsy ary natezitra azy ny nanafihana ny Irak indrindra fa Libye ary tsy zay ihany le izy fa ny tout be de be Tunisie sy ny karazany iny ary saika vita ambakin'ny Maroc raha tsy mitandrina amin'ny Marocanina fa so ihany ny Marocanina fa manana karazany tonga teo hoe mpanjaka dia hafa sady sarotra no manongana mpanjaka zany any Maroc dia io zavatra io zany efa tany ny ainga efa planifié io zavatra io rehefa teo aho zany nanomboka natsapa hoe
manomboka miditra amin'ny afera amin'izay ny Rosiana amin'ity resaka globalisation ity satria manomboka tsy d'accord ry satria efa manomboka matanjaka izy. Raha izay hoe zay koa mba anisany tompon'ny fanapahana ny amin'ny ho avin'ity zao tontolo zao ity. Faharoa, tsy indray mandeha tsika na indrono na eno hoe vitan'ny Rosiana ny infiltrer voary nametraka candidat ary lany tany États-Unis. Entre autres zany, tsy zarery no miteny an'izany na olon-kafa fa tafiditra ao anatin'izany ny resaky ny lobbyiste rehetrarehetra, ny fanaovan-gazety, ny mpamakafaka politika, maro ny investigateur politika amin'ny reniraharaha reny no miteny hoe nga Poutine dia no tsy Poutine fa ny Trump dia candidat-ny Rosiana. Tsy zarery no miteny an'izany. Fa ary tamin'ny farany teo ary mbola infiltrer zareo sy ny karazana. Ary mbola manantena ny Amerikanina ary grave izy a. De vahoaka Amerikanina zany tsy convaincu an'izay. Fa mbola manantena ny Amerikanina ary maromaro ny manaraka ny nga Trump satria eo le travail manko madanjerosy an'le travail. Tafiditra ao anatin'ny lio na ao anatin'ny rahan'le olona, tafiditra ao anatin'ny psychologie-n'le olona zany le travail de sape le avy aty ambany zany, à l'horizontale le mitravaille-n'le olona ho lasa souverainiste fa tsy nationaliste. Misy nuance zay, lasa le souverainisme zany lancen'ny stratégie politika ampiasain'ny sampana manao tsy maintsy misy lobbying manao an'izany ary tsy maintsy misy karazan'olona miasa sy ampanaovina an'izany. Vola be ny amin'izany fa tsy hoe vola kely satria raha effectivement le ny tenin'ity nga Poutine ozy hoe fa maninona ozy izy no andeha hanapotika ny la Frantsa? Non, j'en ai pas besoin ozy izy. Il suffit fotsiny ozy. Il y a à peu près 15 ans de cela izy niteny an'izany. Non, à peu près 10 ans. Il suffit fotsiny entre 10 et 15 ans. Il suffit fotsiny ozy asorony eo amin'ny vahoan'ny eo ambany ziogan'ny Frantsay ny firenena afrikanina zay eo ambany fifehezany dia midaboka ho azy reo ozy izy. Ary tsy Frantsa irery ozy fa ireo Européanina miakina sy exploiter ny afrikanindreo. De io tsika zany zao am'izao fotoana zao manomboka mahita mipoitra le tondry izy ty le afrikanina panafrikanina ity. Adiniko moa ny anarany fa ohatran'ny efa tany Madagasikara ny solotenany tamin'ny 2018 raha tsy diso ary aza adino fa ny candidat nitondra ny souvérainisme tena hoe nametraka ny mafy mihitsy ary tsy nahazahoany visa raha tsy voaingana farany teo faraparany teo de ny pasteur Mayol tany Madagasikara izay niaraka tamin'ny andriamatoa Paolo Emilio. De nanao fihetsiketsehana teo amin'ny ambasady de France. Ireny zavatra ireny efa tao ambadika an'ireny ny Rosiana au cas où tsy fantatritsika zany. Zany hoe tena nataony ara-bakiteny zany le izy hoe ity raha iresaka zany tsika mombany hoe raha ohatra zany ndraisana kely vetivety ny implantation ny Rosiana any Madagasikara tsy mbola tafita lalina ohatran'ny hoe takany zavatra nitranga tany Mali na tany Burkina Faso na eny raha misy miteny am'izao fotoana izao satria raha mijery tsika de nainga Berlusconi dia nasamy teny
Avy eo izy nanao démenti fa azon'ny olona enregistrement le izy hoe je me suis réconcilié avec Poutine. Il m'a envoyé 20 bouteilles de vodka ozy. Nisy nienregistré le izy. De sahirana ilay premier ministre vaovao satria izy iny koa le premier ministre italiana vaovao souverainiste koa izy. Zany hoe tena le opération an'le souverainisme zany hoe zay aloha zay italiana aloha zay vao mieritreritra ny hafa, izahay amerikanina aloha zay vao mieritreritra ny hafa. De jereo tsara souverainiste tafidy ao anatin'izany ramatoa Le Pen. Tsy nanao an'le Front National intsony izy, efa deux mandats zay ny propagande fanovaina hoe Rassemblement National. Zany hoe tsy efa niala tamin'le fanavakavahana izy fa rehefa hoe frantsay tian'la Frantsa de zay ary la Frantsa ihany et rien que pour la France et les Français. Ary ny définition frantsay am'izay selon ny RN de na mainty anao na fotsy dia rehefa frantsay ianao dia fitandrazananao zany tian'la France. Mety ho diso zay sensiblement toute proportion et toute nuance gardée ny anazavako an'izay fa ny italiana moa tonga de tsotra be ny le ramatoa voalany eo io. Izy araka amin'reto le souverainiste satria tsy atafatsangana gouvernement mihitsy izy. De io le mipetraka ny resaka am'izao fotoana zao hoe tia le ramatoa ty zany, adiniko moa ny anaran'le premier ministre iza moa izy ao Melina moa sa iza ny anaran'le premier ministre italiana vaovao iny a, dia io am'izao fotoana zao zany vao tonga saina tonga hono ny fitenena an'izay ny opinion italiana zany hoe fa ahoana ty sipity ohatran'ny tao hafahafa, ohatran'ny tao tsy hany am'le nieritreretiny ty sipity any zany no fandehan'izy ka ny tiako hazavaina dia ohatran'ny hafahafa tenenina zany de hoe ohatra misy influence russe tamikoa avany manomboka tsy mifankahazo ngia Macron sy Scholz ty zavatry ty zao zavatra mitrango zao ary zay no nandraisako an'le izy dia kamiseba ny teniny tsy afaka nanao an'ity fandaharany ty tena tsoroko zany raha tsy niteny andriamatoa Emmanuel Macron tam'izany andro. Ary il avait vraiment prédit la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Ça a été inaudible, n'avait passé inaperçu, mais j'étais ny tena moa manao recherche zany satria za zany efa niteny an'izay io zavatra io Ukraine io amina think tank zay misy sénateur zay niadivitra lava be tamio ary nazavaiko taminy mihitsy hoe io guerre io géo-économico politico stratégique ary nopotika amin'io de ny européanina amin'ny lafiny économique. Tsy ninao moa le raha namana io tam'izany am'izao fotoana zao minantady kiraronay mihitsy zay aty satria ny litatry ny gazole zao ngamba latsaky ny quelques centimes ny gaz satria ny chauffage aty mandeha gaz de tena teneniko anareo fa tsy vita sady tsy tafy ny rano tsy lazaina intsony niakatra be ny vidim-piainana. Taloha ianao raha mandeha miantsena zany hoe kadiana 150 € zany il y a à peu près 8 mois de cela tena feno ny kady fa pas plus tard que 1 mois de cela marina mafy tena atsasany atsasany rehefa tsy avolaina mihitsy hoe io fa feno ny kady arenao rehefa mijery olona miantsena tsy de misy an'izany hoe
Kady feno be zany intsony am'zao fotoana zao. Il l'avait prédit hoe ary izy ara tam'zay niteny hoe efa tapitra ohatsy izy ny fotoanan'ny excès na ny privilège. De tsisy copy tam'zany tsika menakavy il y a 2 mois de cela, 3 mois de cela, avant rehefa tonga manomboka tonga ozy mois de tapitra ny été, de tapitra koa ny privilège sy ny excès ozy. Jusk'atram'zao ny aty aminay aloha tsy fantatro fa any aminareo koa tsy fantatro. Ny aty aminay fantatro, fa any aminareo tsy fantatro. Jusk'atram'zao mbola ary misaotra tokony hisaotra an'Andriamanitra tsika satria mbola mba mahatratra 18 degré, 17 degré ny hafanana, ny maraina ihany ngambany hoe 8 degré, fa ny zany hoe on est béni zany de Dieu malgré la situation, fa rehefa mangatsiaka le izy de mbola tsy alefa ny ino izy teo, ny mairie na ny collectivité locale mendraikitra zany ny gaz. Eo zany eo am'zay anao tonga saina de araky n'izay ady-hevitra de moi j'avais toujours envie de démontrer hoe ary zay ny karazana hoe recherche atao zany hoe non, j'avais raison quand je disais à mon ami, quand je disais sur le ino izy teo think tank tam'zany hoe non, io guerre io tsy guerre, l'Ukraine ne sera qu'un moyen pour accéder à un certain statut mondial là-bas. Il y aura des nouvelles structures de décision tam'zany teneniko azy pour ne pas dire hoe satria tsy tian'ny olona manko le tenenina hoe le tenin'le hoe nouvel ordre mondial. Raha vao miteny an'zany de misy olona mandray an'zany hoe asa ny devoly hono zany. Zay manko ny fomba nandotoana an'izy. Averenao anatin'ny mémoire anareo hoe il y a combien de temps nanomboka niresahana ny hoe nouvel ordre mondial. Rehefa tonga ny Covid de resaka nouvel ordre mondial io fa tandremo fa devoly ny ambadiky io zany hoe tsisy mieritseritra zany hoe ity nouvel ordre mondial ity de resaka structure de décision amin'ny avenir sy ny organisation économique, organisation financière, organisation politique, organisation géostratégique et géopolitique n'izao tontolo zao. Fa notona l'izy de za tsy teny hoe avaiza aloha no natonga an'izay fa ho an'ny mpandinika zany dia io mihitsy no anisany antom-pisiany'ity ady ity ary teo no natonga an'le erreur zany hoe potinina zany ohatra ny andro fotsiny hoe hitanareo zany le Crimée iny zao, le pont iny tsy fantatra na ny pays occidentaux na ny rosianina nanao an'iny fa amiko amin'ny guerre ohatran'io zay ty parenthèse ty ny tena atahorana am'zao taddio fa rehefa misy ny ady de misy ny vola. Aza adino zay, rehefa misy ny ady de misy ny vola. $4 milliards no nalefa tao anatin'io ady io. Ao no miteny hoe 200, ao no miteny hoe 600. Fa maninona no andanina an'izany manomboka misy resaka an'izany any amin'ny Sénat américain any, manomboka misy resaka an'izany any amin'ny opinion politique any États-Unis any, hoe maninona no alefa amin'io fa tsy ny anampiana efa misy zany teny am'izao fotoana zao hoe mais laissez les Ukrainiens se débrouiller dans leur cas, dans leurs problèmes. Ce n'est pas notre problème. Misy any zavatra any avy amin'reto le souverainiste ireto le zavatra. Ka rehefa tonga am'le situation am'izao fotoana zao tsika de hoe nouvel ordre mondial, structure de décision, anisan'izany ny fivanana hoe io mila ampiana, mila présence africaine ao anatin'ny ino izy teo Conseil de sécurité any amin'ny ONU. Fa le ato am'le tapaka le fanazavako manko hoe ny andro fotsiny potinina hoe io fa nanao erreur. De ny erreur nitranga zany de hoe
Satria tsy taty zany le tany Syrie, de hoe ndahoranga mba ahafahana milimite an'ireto dia ampidiritsika ao anatin'ny otanina koa Ukraine. Zay le projet. Anky fareo zizinga Poutine nangataka ny ny sommet Minsk izy indray mandeha indroa ça n'a jamais été appliqué. Ary teo am'izay no natonga ny tu peux ouvrir s'il te plaît, natonga ny tsy fifanarahana ary ça a été une occasion en or pour Poutine. Eo mahatonga non les trucs enlève les eo mahatonga an'le hoe nandratsany fotsiny ary tonga am'le hoe situation idéale izy zany hoe eto am'izay ny nanako an'ireto de eo no natonga an'le maly hoe rehefa le tam'le mihaino an'le mpanao gazety eo am'teny eo zany de hoy zaho hoe fa maninona raha ny badondrana ohatran'io le vahoaka. Tsy raha misy sampana fitsokolovana matanjaka eto ambonin'ny tany dia ny Rosianina ratsy voalohany de faharoa. Ratsy voalohany de faharoa matanjaka ary matanjaka sady manana olona no miasa ny vola tamin'ny andron'ny URSS raha efa tsy tanono fa maika fa am'izao fotoana izao firy ny multimilliardaire russe tafiditra any anatin'ny haute société européenne. Zafady aloha inona fanafody ataoko merci mon amour. Tafiditra tany amin'ny haute société tandrefana ireny olona ireny azadino fa agent potentiel amin'ny resaka renseignement ary reny olona ireny tena hoe reconnaissant amin'ny pouvoir amin'ny Poutine satria ireny olona ireny no anisan'ny démembrement amin'ny pouvoir ny Poutine amin'ny alalan'ny fanomezana ny finance matanjaka ka ahafahana mitrandraka ny renseignement hatrany am-potony. Ary ny zavatra fantatra dia betsaka ny vola mandehandeha am'zany. Ka eo zany le olona miteny hoe Poutine n'avait pas prévu ça, Poutine ceci, Poutine cela. Il n'a pas prévu ça. De hoy zaho hoe tena niteny mihitsy aho zany hoe il n'a pas prévu cela zany le hoe manjary tsy mifanaraka ny frantsay sy ny allemand, manjary ny italiana tonga ry amin'ny fitondrana, ny inona izy teo ny souverainiste zany zay manana tendance kokoa manakaikikaiky ny philosophie politique nga Poutine. De izay zavatra zay eritreretin-drahalahy hoe Poutine n'avait pas prévu ça de io zao hoe tena ils sont en train d'infantiliser les gens. Au contraire, avec le recul là mieritreritra hoe fa ahoana tokoa moa zany ty Angela Merkel ity. Angela Merkel anie avy any RDA ancien pro-russe anie zany ancienne ino izy teo RDA zany République démocratique allemande. Taloha RFA nisy ny RFA de nisy ny RDA. RFA République fédérale d'Allemagne. Fa rehefa nianjerany tamboho de nitambatra le izy. De nihaly Angela Merkel ary mbola déclaration andramatoa Angela Merkel il y a un mois de cela hoe tandremo fa Poutine tsy misangisangy aminareo Poutine tout ce qu'il dit il fait aux izy. De quelle assurance cette dame oserait dire ce genre de propos?
tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il dit aussi, il fait. Ary Poutine tsy zaran'ny olona blague eo izy izy. De lasa saina ihany koa hoe ahoana moa ny processus nahatonga nga Olaf Scholz teo. De jereo daholo ny référence amin'ny document eo am-pelatananareo. De avy eo nareo valio ahako hoe ohatran'ny avava dia misy les dissensions, le groupe des pays occidentaux tandrefana zany manomboka ino izy teo vaciller ny fitenany zany na misy dissension ao anatin'le izy ary miezaka mafy ny président nga Emmanuel Macron anavotra an'izay zavatra zay. De enony ny teniny eto amako vo ampiano anareo andritra mba tsy hisian'ny zavatra hoe mba miteniteny foana koa nga fleurirako eto malala ty rehefa manao miteny zavatra anankiray ianao dia ezao foana illustreo na soutenavo amina profo fa raha tsy zany ianao lazain'ny olona miteniteny foana. Rehefa tany am-pianarana ianao rehefa hoe manoratra ianao hoe ny zao ny zao ny tantaran'izao de tsy maintsy tena le hoe boky tam'izao de soratany ihany na édition zao. Samby nianatra tsika mahafantatra an'izany. Ny source ankoatran'izay recherche natao tany aloha tany de tonga amin'ny fotoana anankiray tsika zao hoe Macron prédit la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Averiko ihany, averiko fanindroa fanitelo. Tsy afaka nanao an'ity émission ty raha tsy tonga tamin'ity dossier ty ary amin'izao fotoana zao zany dia libre am'izay manoratra hoe soratako am'izay ny eritseritra zay hoe amiko io tarininy angany io ary ty moyen fotsiny miandry le ry satria jereo anie eo zany mahatonga ny hoe il y a de fortes chances fa i Poutine ihany no nanapoaka ny pont en Crimée mba ahafahany manapatitaka any mandefa bomba pour dissuader Zelensky hoe elany mipetra tsara fa raha tena amboarinay ny raha vita tsy elany ny tena cible anay fa zavatra fa ny cible anay. Ametraka ny ary zay en fait Emmanuel Macron il ne parle pas d'armement seulement, de domination militaire. N'oubliez pas que Macron, Emmanuel, est un financier, et c'est un vrai de vrai. Donc lui, dans sa tête, il se dit, maintenant, il y a l'hégémonie militaire, mais c'est plutôt financière et économique, pour aller embrasser, en passant, la politique. Donc, mieux vazan structure de décision est en bon temps, satria manomboka isy ny fangalan'ny Rosianina andro tany eo ambany fifehezan'ny frantsay na fifehezan'ny anglisy. La preuve, ny sinoa efa miditra am'izany. Manaovanareo recherche fefa misy présence ana militaire chinois any Djibouti. Manaovanareo recherche fefa misy présence militaire privé russe any Mali ary amintsika miteny zao any Burkina Faso any Centrafrique. À quel moment sera le cas de Madagascar? On n'en sait rien. Je ne peux rien prévoir, mais à l'autre studiogny fa enony teniny Andriamatoa Emmanuel Macron tamin'ny TikTok izy ty no azoko. Donc mila mihaino rapidinareo, concentrez-vous bien. Nous sommes sans doute en train de vivre
la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale, vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises. Hein. J'adore l'humilité de la personne et de la personnalité et du personnage. Reconnaître les erreurs en pays occidentaux. C'est moi tout un tenen nareo e. Sarpado anany no miteny manao an'ity émission ty. Fa tsy afaka manao an'io émission, tsy afaka mihitsy nanao an'io émission io. Raha tsy nisy an'io déclaration an'Andriamanitra Emmanuel Macron io. Zany hoe io zany ankoatran'izay recherche nataoko tany aloha, satria ho an'izay olona niresaka tamiko, afaka manaproof hoe miteny an'io zavatra io il y a à peu près 5 mois, 6 mois non, 5 mois de cela. Nisy sénateur gasy zay tena niadevitra tamiko mihitsy ary tena niteny mihitsy izy tamin'izany andro zany. Vitan'ny Amerikanina mamatsy sambo maromaro gaz ho an'ny la France, ho an'ny Européanina zany e. Fa tsy la France iray, doza hoe aza manofo a. Tsy any amin'izany izy io nandeha. De io ieritreretana hoe ça a été vraiment une grosse gifle in'le nataony fanjakana satria mpanjaka le ao saoudianina iny e. Aleo toizana. Par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, mais qui conduisent à revisiter certaines implications dans des conflits au Proche et Moyen-Orient et ailleurs. Afrique Média, le monde, c'est nous. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale, vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, mais qui conduisent à revisiter certaines implications dans des conflits au Proche et Moyen-Orient. Hitanareo zany raha mihaino tsara averenenonana le émission rehefa avy eo tena miteny mihitsy izy hoe misy erreur nataon'ny Amerikanina fa niepargneny gli a Biden et qui n'ont pas été en fait titeny zany hoe le pouvoir actuel, c'est-à-dire Biden tsy concerné an'izy fa nitany aloha. Ary reconnaître sur certaines décisions, sur certains cas izy misy erreur amin'ny pays occidentaux. Fa ny tena marina ary ny tena tiany lazaina amin'ity tsy resaka hoe satria tsy za zany efa niteny hoe sauf zay le teneniko teo rehefa misy miady misy mivola, sauf hoe misy satria zany tsy voafetranao zany hoe misy provocation zay mety hiteraka zava-doza de ho tonga ny troisième guerre mondiale. Fa za zany je suis profondément
convaincu fa tsisy zany troisième guerre mondiale zany. Fa ny zavatra fantatro dia tsy maintsy tafapetraka ao anatin'ny itsika amin'ny teny zao jusqu'à hoe d'ici 2-3 ans ny structure, nouvelle structure de décision économico-stratégico-politique eto amin'izao tontolo zao. Inona no tiako lazaina amin'izany? Ça n'engage que moi. Azo adinao fa financier Emmanuel Macron. Ary Emmanuel Macron efa niteny tsy indray mandeha na indroa, zay tsy miady amin'ny Rosianina ozy izy. La France n'engage aucune guerre contre la Russie. Azo adino zay. Ary d'ailleurs, tena nous, izay mipetraka aty andafo zany, on est en train de payer les conséquences graves de cette guerre. Donc là, zany, maintenant, les Européens ont plus l'obligation de terminer, d'arrêter cette guerre. C'est tena hoe tena budgétivore. Ary tsy vitany hoe budgétivore fa inflationnotivore, si l'on peut dire. Tsy fiteny zany fa fonkeo. Inflationnotivore satria tena rovotra ho amin'ny paosy. Tena lazaiko anao zany. Fa mahita, ary eo mamafy an'ga Emmanuel Macron satria mahita astuce izy, misy chèque énergie, misy chèque carburant, misy ohatran'izany dia afaka misy compensation par rapport an'izay le olona sahirakirana amin'ny fidiram-bola. Ny ankizy mahazo frais, mahazo karazana subvention moa zany fa assistance avy any amin'ny commune amin'ny resaka sport. Misy participation ny collectivité locale jusqu'atrany amin'ny ny aty aminay aloha jusqu'atrany amin'ny 90%. Pour vous dire ouais, tena non, maintenant les gens ils en ont marre. Ny zavatra tediavin'ny Poutine, sinoa, ny indiana, dia hoe aok'izay ny resaka tout ce qui est référence dollar. Azo adino fa nisy zay resaka zay hoe non, raha hividin'ny gazinay nareo dia vous payez en rouble. Dia rehefa tsy mi-paye nareo dia idinay ny verrouillenay ny circulation, ny ino izy teo, réseau de transport. Satria mandeha any ambany ranomasina any dia nidiny. Dia niezaka nitady solution reto dia milaza fa nahita solution nefa hatramin'izao mbola tsy mandeha ny chauffage. Tsy vitany tsy mandeha ny chauffage fa efa apomanina ny sainay, ny sain'ny consommateur hoe psychologiquement ça va vous coûter cher. Pour vous dire hoe tena actuellement zany tafapetraka les pressions ary niova les formes l'hégémonie. Ho tratran'ny fanontaniana aty amin'ny farany dia hoe ho tratran'ny Poutine ve ny andrina amin'io tiany sireto sinoa sy ny indiana satria ireo no tena mafy tsinona satria mbola tsy aferina fa mbola misy an'ny izy teo, misy an'ny Brésil sy Afrique du Sud. Jereo publication navoakan'ny FMI izay mipublien'ny CNews tamin'ny 20 octobre dia mbola nataony mise à jour le 20 octobre à 7h du matin ihany ny firenena anankifolo matanjaka eto ambonin'ny tany amin'ny 2023. Voalohany, États-Unis. PIB estimé
26 628 milliards d'euros, soit une hausse de 1%. La Chine, 22 000 milliards, 22 009 milliards d'euros, soit une augmentation de 4,4%. Après en Chine, le Japon, 4,439 milliards, soit une hausse de 1,6%. L'Allemagne, qui est classée 4e, 4190 milliards d'euros, soit une baisse de 0,3%. L'Inde, estimée à 3885 milliards d'euros, soit une hausse de 6,1%. Les agents, l'Allemagne enregistre une progression, une hausse de 0,. La Chine, une hausse de 4,4. Et la Chine avoisine déjà, est vraiment voisin des États-Unis pour 4 000 milliards à foutre. L'Allemagne, une hausse de 0,. L'Inde, une augmentation de 6,1% en matière de PIB. Royaume-Uni, 3 538 milliards d'euros, une hausse de 0,3% sur un an. La France, qui est classée 7e, 2 854 milliards d'euros, soit une augmentation de 0,7%. Zany hoe mba afaka mbafaly aloha zany izahay satria mba misy augmentation na 0,7 fa par rapport amin'ilay sinoa sy ny indiana dia tena very tanteraka. Canada, 2300, classé 8e, 2365 milliards d'euros, soit une hausse de 1,5%. La Russie, qui est classée 9e, estimée à 2171 milliards d'euros, soit une augmentation de 1%. Dia Farani, Brésil, 2094 milliards d'euros, soit une hausse de 1%. Zany hoe raha atao zany globalité an'ilay izy, rehefa nataoko teo calcul, dia manana n égale 3, zany hoe moyenne d'augmentation en termes de PIB, en pourcentage, sur une année zany, ireto BRICS, satria ao daholo les BRICS afa-tsy Afrique du Sud, dia mienregistré any amin'ny 3 et quelques pourcents, non, 2,8 et quelques pourcents, 2,8% voilà, l'ensemble des BRICS zany, satria le hay satria ohatrao le South Africa. Fa zao, ireto amin'ny pays occidental, et c'est là que Emmanuel Macron a raison, ou sinon avait raison, moyenne d'augmentation de l'euro, vous n'allez pas me croire. C'est autour de 0,90 à 1,2. C'est une différence qui est énorme. Ça a été publié par CNews, mais vous allez trouver sur le site du FMI. Le titre, le FMI a donné ses prévisions de croissance à l'échelle planétaire pour 2023. Économista anankiray izay mbola manao mamaky an'ilay izy fa rehefa voafolako le dossier amin'ny tokony nonon malagasy azy dia ho azavaiko amintsika. Zany hoe ao anatin'ireto firenena folo reto zany dia ao daholo ny sinoa, ao daholo ihany koa ny pays occidentaux, fa ny zavatra
hitranga zany de tsy azonao negligera intsony ireo olona ireo ao anatin'ny fanapahana satria non seulement izy matanjaka économiquement ary manana ny amidy izy, afaka manao échange izy entre anazy. La preuve, le pont lavabe nataon'ny Rosianina makany Chine. Iny zavatra iny ny tena zava-doza ary iny ny tena tsy tatin'ny Européanina iny satria tonga de directa ny échange entre en Chine sy Russie zany ary mampiova zavatra be dia be zay. Eo zany le izy. Hoy izy hoe aok'izay ozy izy le référence dollar apetraka ny rouble. Ary any table de any négociation no mandeha fa tsy any amin'izany Ukraine zany fa Ukraine moyen fotsiny ahafahana tongavana amin'ny sehatra anankiray. De io nouvelle structure économique et financière mondiale, pour ne pas dire, parce que j'ai pas envie de le dire, un nouvel ordre, satria nitapahana teo izy, fa plutôt nouvel ordre économique, économico-financier mondial no marina. Marina mihitsy ny tenin'ny andriamatoa Emmanuel Macron, ary mbola ifampizarako amintsika ahafahantsika mandinidinika ny zavatra mitranga eran'izao tontolo zao. Dahoara elohy. Lasa aloha, vetivety a. Lasa aloha. Vetivety ray tompoko. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale, vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, mais qui conduisent à revisiter certaines implications dans les conflits au Proche et Moyen-Orient et ailleurs. Afrique Média, le monde, c'est nous. Nous sommes sans doute en train. Zay le izy, dia andaontsika hira kely aloha satria olombelo tsy akoho. Dahoara. Publicité indray. Dahoara.
Marina zany, zava-mahagaga no ataony a. Saviez-vous que le papier Hiditra am'le faharoa indray tsika zany a, le vetikevitra faharoa, zay manazava ny hoe zaloha tedaviko tsara le référence. Ny mazava non, zay ny amin'iny zany a. Le resaka parallèle entre ny Lola sy le olona maty any Madagasikara zay tsisy tohiny momba azy de ataontsika milahady. Ny lohatenin'ity fantarana faharoa ty de hoe manomboka manaraka ny toloteny na recommandation zany ny Union Européenne, andriamatoa Brunel, député Brunel, ary manomboka manatona de plus en plus zany ny reto Pro-Fikaonandoha-Mpirenena. Le député Brunel suit les recommandations de l'Union européenne et sans le dire, il rejoint de plus en plus les Pro-Fikaonandoha-Mpirenena. Zay no fandaharatsika ny vetikevitsika faharoa. Tsara zavaina na ohatra raha hoe tokony fantatsika daholo. Oui, tu as déjà Mélanie, merci Melchior, de mieux. Ça va? Attendez, je vais écrire d'abord un merci. Merci, cher ami. Ny contexte dia 2023. Ary tsy fantatro, tsy afaka nipetraka ny ao anatin'ny ahafantatra zay ao anatin'ny eritreritran'andriamatoa Brunel na honorable Brunel, raha tsy haiko mihitsy mamonona ny anaranao raha lafa ialakotsiny sady ifonako, fa isaky miresaka tsika dia teneninao amiko izy fa avy eo tsy tadidiko foana.
fa hifonako re tompoko. Fa ataoko hoe raha manana de mba ataoko hoe Brunel tompoko honorable Brunel. Tsy afaky ny hipetraka izay ao anatin'ny tena ao anatin'ny eritrerinao zany tsy fantatro ary tsy fantatritsika. Tsy maintsy apetraka zay conditionnel zay ety alohan'ny resahana satria za tsy Brunel. Tsy député Brunel. Raha za tsy androfa, zay koa le izy. Ka le olona tena hoe diso no nalefany. Raha za tsy androfa. Merci beaucoup. Zay ny tsy afozako anareo François Vial. Misaotra anao Indray noratra hoe merci. Za tsy androfa. Dia tsy maintsy apetrakatsika le conditionnel hoe bonsoir Josiane Cleurette. Le conditionnel tsika tsy fantatritsika zay tena ao anatin'ny lohany ao. Kanefa na izany zany ny zavatra teneniny misy azo raisina fa avy eo no hoe mitombona sa tsy mitombona satria ngiaza Erika Rakotoarisolona nametraka an'izay de zay mba lovana petrany ho fantatry ny taranaka faramandimby zany zavatra zany nako ho tsy fantany tamin'izy nanao an'izany. Azo raisina sa mitombona ihany koa ny zavatra teneniny. Satria ho hazavaintsika hoe inona ny dikan'izany frapy miainga na hoe inona ny dikan'izany safidy mandeha zany. Ny contexte de 2023. Asoroko mihitsy ny solomaso. Ny antony nanaovako solomaso manko de hamakiko ny soratra soratanareo. Zao le izy Ny 2023 zany hoe filoham-pirenena. Alohany atongavako any amin'izay de zao. Amin'izao fotoana zao amin'ity zavatra misafotofoto ity, araky ny teneniko teo hoe miala tsiny tompoko. Tsy mbola eo am-pelantanantsika Afrikana, indrindrindrindra fa isika malagasy ny fanapahana ny FDP ara-politika momba ny firenentsika, indrindrindrindra fa zany filoham-pirenena zany. Satria na tsy manapaka raha firenenlehibe de ireny mpanao politika malagasy reny mihitsy no mandeha mivarotena. Zany hoe raha hiteny amiko zany nareo hoe makorelona anie zany ny mpanao politika antsika malagasy Fleurina Loksana Voatavo tsy mampaninona marina zany. Izy reny mihitsy no mandeha mitady rendez-vous, izy reny mihitsy no mandeha mandondona, izy reny mihitsy no mandeha mivarotena. Inty aho, za manana milliard, za manana million de dollars, za manana million de zao. Ao no maka mihitsy cabinet anamboatra ny imaziny. Ary tsy ray na iroa ny candidat manao an'izany. De hoe rehefa tsaratsara hoe ny imaziny de mety ho acceptena na toléré izy ary ambadika rina ohatran'izany satria miasa le réseau de lobbying amin'ireny an'ireny. Misy zany. Zany hoe isika ihany no mahatonga ny olona manapaka ny itsika. Tandremo tena hoe misy esprit-ana traumatisme ana olona colonisé de tsy afa-miala amin'izay. Ohatra meko ohatra anankiray ianareo zao ohatra hoe nandalo taty iza niady zany. Andriana Narvelo nitady rendez-vous. De zany calculer sy mametraka an'le rendez-vous tokony ataony ao anatin'ny période de vacances izy no tonga. Iza nandray anao eo? Ny olona mbola tafiditra ao anatin'ny propagande, ao anatina élection présidentielle, élection législative. Amin'izany fotoana zany izy no tonga. Iza ny olona nandray anao eo?
ny olona angahalala hoe inona ny trangarabitra, na dia tamin'izany raha sura ny tenanay fa ngiahy Emmanuel Macron ihany no lany ao, fa izy tsy andeha vaky loha an'izany hoe sady d'autant plus fantatry ny olona fa tsy ho lany bandy io raha tsisy ny fanampian-jareo hoe ekena raha fa ialany izy noho ny anton'izao, noho ny anton'izao, noho ny anton'izao, dia ok ary dikan'izay caution zay hoe ianao noho izy dia miainga daholo ny logistika rehetra mba ahafahana mamatotra anao. Zany hoe zay ny anazavako amin'ilay tsy tsika ny tompon'ny fanapahana rery vahoaka malagasy fa zay candidat eo no tsy maintsy fidinao tiakano tsy tiakano. Fa raha ohatra olona malagasy ankoatran'ny mpitondra sy zay efa nitondra teo sarotra ho an'ny olona malagasy tsotra ohatra hoe takan'ny pasteur Mayol, takany hoe tsy haiko ohatra ry Robel hanao candidat manko zany tsy haiko mety hoe afako ahita an'izany atao. Tsy moramora hoe ny propagande ao Madagasikara pas moins de 100 millions d'euros nivoaka anie zany feo zany tamin'ny 2012 non tsy 2012 fa tamin'ny 2012 zao ny vola lany, 2018 zao ny vola lany, surtout ny 2018 niapatrapatra mihitsy ny vola. Ka raha ohatra ianao hiditra ao anatin'izany zavatra zany ary fantatra hoe avaiza ny vola tamin'izany ho an'ny rehetra, tao ny avy any Qatar, tao ny nampian'ny Rosianina, fa maninona ny avy any Qatar aza manontaniana amiko fa fantatro ny fantehany, fa sarotra amiko ny hamoaka an'izany eto satria ny antony dia noho ny antony maro samihafa azo adino hoe mipetraka aty Frantsa dikan'izany voafetra ihany koa ny zavatra tokony ho azoko tenenina aminareo fa tsy andriamatoa Emmanuel Macron aloha zay hazava, tsy andriamatoa Emmanuel Macron no nanao ny lobbying tamin'izany satria mbola variana tamin'ny propagandy tokony nataonay zay tamin'izany andro zany nametrahana ny fitondrana taty. Alao zay hazava fa olo-kafa ary d'ailleurs rehefa nandeha ilay zavatra nitranga nataon'jareo tao dia tsy mifanaraka tamin'ny eritreritry ny taty dia tokony fantatrareo hoe iza ny olona voasazy à gauche à droite amin'izao fotoana izao. Zay ngamba ny indication azoko omena anareo sans plus ni moins. Zay zany le contexte zay présidentiel voalohany. Fanazana zany faharoa dia ity ny tena ngeda be ary tena fanina ianao hoe reto olona reto raha ve misonde sa inona ny zavatra tian'ireto olona reto atongavana. Autant tamin'ny andron'ny andriamatoa Ier Rajaonarimampianina dia zany teny tamin'izany hoe mafy alahy rambola, rambola indray moa no namadika avy eo niaraka tamin'ny Ravalo izy. Tanareo zany fa io sarotra io. Fa maintenant niova ilay zavatra. Inona ny zavatra mitranga? Ahoana bainina? Ahoana ty 2023 ty? Iza ny candidat tena mendy? Fa bainina manko ohatrany mahita an'ilay izy ahoana ny tena fandehany io bainina? Dia raha ohatra misy olona folo miantso tena tsy afeniko anareo fa ny anankefatra amin'izay farafahakeliny dia olona avao amin'ny Mampara ihany, avao amin'ny IRD ihany. Hoe bainina ohatrany tezitra amin'ny rido daholo anie hatrany amin'ny faritany tezitra le ritenen'io zany le président andralahy, le patron politikany mitondra amin'izao fotoana izao dia atondra lahy mihitsy hoe ohatrany tsy tafatsony le ry hitanao na le langazy zany rehefa miova hoe ohatrany tsy ho tafatsony le ry fa tsy mba hoe
Mbola lany angamba présidentanay a. Raha miantso olona anao indray zany manontany an'izany, ahoana ny situation an'lesanao? Amin'ny olona 10, anankefatra ihany koa no miteny hoe mbola tafa, mbola lany angamba présidentanay a. Fa ny anakenina efa tafiditra ao anatin'ny fisalasalana tanteraka. Ary izay fisalasalana izay ao anatin'ny fanaovana politika, zava-doza. Zava-doza zay ho an'le olona mieritreritra hoe ho candidat izy, satria ny zavatra mitranga à partir du moment misy candidat anankiray miainga ao, ary tonga de miainga be, tsy manino intsony io telefonina atronao na minisitra anao ara. Tsy manino intsony io satria aza adino fa ao anatin'izay le structure ny atao hoe transition zay, le entre ny fifidianana entre an'le hoe ianao candidat de miala ny fitondrana sy ny fifidianana mandram-pahalany zay ho filoham-pirenena, misy fitondram-panjakana mijoro eo. Ary zay minisitra ao anatin'io tsy voatery hanaraka anao rehefa miova ny taonina, fa raha maty matesa raha avana izy fa miaro ny vodi-patalohany ataony. Zany hoe izay sentiment de panique zay efa misy amin'izao fotoana izao. Panique na hoe aleo atao hoe doute, mais il y a des gens ao anatin'ny parti an'ny Mapara sy ny RD, surtout ny any amin'ny faritra Antananarivo moa de fantatritsika hoe Antananarivo no mametraka, Antananarivo no manala, de fantatritsika ny sentiment ny olona ao Antananarivo. Raha ohatra mahasahy fanjakana de meo autorisation Antananarivo hidina an-dalambe fa ho hitanareo fa zava-doza ny trano ao. Fa ny any amin'ny faritra zany, reto sakaiza, reto namana, reto akama any amin'ny faritra any no tena ohatran'ny tsy ho tafaribaina fa ahoana ny fandehany. Tsy aviako zany a, fa ahafahako mametraka an'le contexte Brunel, Razafy, zay indray le izy. Razafy tsy androfa. Le contexte napetrako fa tsy niaviako a, allo azavo zay, ary tsy maintsy zay nefa zaraina aminareo, efa mipetraka le sentiment de doute ary panique eo koa moa ny tsy fifanarahana amin'ny zavatra atao sy ny zavatra mampanantenana sy ny zavatra tonga. Ary indrindra ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy IRD, samy Mapara, izay foana no miverina matetika hoe baina tena gravy fa izao. Io mefara amin'ny resaka hoe tena hoe passement vola si l'on peut dire l'izy. Fa ahoana mihitsy moa ianona nanomboka transition jusqu'à tsy amin'ny teny zao, ahoana le rikalabe, ary tena miapatrapotra mihitsy. Fa ahoana zay no tena nitolona, zay ny zao. Le zavatra nefa mitsangana raikitra ny rombo, ary le roa no tafatsoaka, zay mihina nitady kiraronay sur place eto. Misy zany zay zavatra zay, ary tsy azo ny fitondram-panjakana hidovirana, tsy azo ny fitondrana ialana zay zavatra zay satria maso mahita ny olona hoe raha mba tsy mety kosa zay ny sentiment ny contexte faharoa zany, ny tsy fitovizana ary ny tsy fizarana ny harena, fa misy olona manao ampimamba ary misy ny saina tena miteny mihitsy hoe possible mety tsy ho tafatsony baina. Le rio zalahy tsy tafatsony na izy miteny hoe hiboy kely na hidadafara na le ry, fa matetika le ry no fitenenin-dralahy azy, ka rehefa olona ny rédigenao hoe le ry zay efa misy zavatra ao ambadik'izay. De manomboka maka toerana, mametrapetraka, manomboka amin'ny resaka
any amin'ny mpanohatra ny olona, tsy hoe any amin'ny mpanohatra fa any amin'ny olona zay mampety azy, ny olona ao anatin'ny mpitondra zay manahy ny mety tsy hahalany any Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny 2023. Zay ny zavatra mitranga. Constat zany. Zay no mahatonga an'ton'le misy mercenaire politika alefa, ary mba vakiako ihany le postan'ny olona fa tena tsy crédible. Vakiako le postan'le olona zany, ny intervention'le olona, tena pitehan'le olona mihitsy hoe mialany indray mercenaire. Tsy zany ny antsoan'le olona ho mercenaire politika, zay tonga de masamy teny hoe lany premier tour. Za ngamba ny tenin'izany voalohany teto, il y a presque, on va dire tany amin'ny mois de novembre de efa niteny an'izany, possible mety ho lany premier tour ny olona milatsaka eo raha ohatra mitambatra ny opposition ka manome manolotra candidat ray. Na ohatra raha ohatra fotsiny nareo meko amin'izao fotoana izao, paramètre possible androany zany. Raha ohatra hoe na tsy ao ary Marc-Ravalomanana fa miaraka sy teny Brunel, ery Rejoint, Pasteur Mayol, Roland Ratsiraka, miaraka plateforme anankiray, possible zay atolotr'ireo lany premier tour. Fa misy olona tokony tsara tena hoe tsy za le possible lany premier tour fa ity. Zay aloha azavo zay, fa tsy hoe ndray amindreo le citeko teo hoe Roland Ratsiraka, Pasteur Mayol na sy ny karazany nitohizako teo, ny hoe lany, fa misy olona ray ao amin'izy nitononoko teo hoe tia ny candidat fa na Ravalomanana ary reto staff, ary aza adino fa teto amin'ity fandaharana ity ny angian'ny hoe nini. Parenthèse fotsiny zay. De zao. Inona, zay zany le contexte. Inona ny déclaration any Andriamatoa Brunel, Razafiny Ratsindrahofo androany, ary tsy tany amin'ny TVM izy tompoko no niteny, na hoe tany amin'ny TV plus, tsy haiko aloha, fa na hoe tany amin'ny Real TV, fa tonga de tary amin'le extrême mihitsy, tany amin'ny MBS izy no hitako aloha, fa aleo hazava kosa ny resaka fa ny any ambadika antsiniko, tsy fantatro. Tena mamenatra be ny zava-misy aho, raha tamin'ny toeran'ny président tsy milatsaka intsony, raha tena mila fanatantenany de alàna ny korotana amin'ny hatezeram-bahoaka. Ny politika gasy miankina amin'ny vola ihany rehefa tsy mahazo vola, tonga de efa valo, lainga sy fitaka daholo ny fitiavan-tanindrazana izany, ka hoe hamono tena ho an'ny tanindrazana fa hamono tena ho kalabe. Zany ny tenin'ny ato amin'ny YouTube, tsisy mahadiso an'izany, ary tena marina zany. De zao, averiko ny contexte zany hoe élection 2023, manomboka tsy matoky ireto mpiaradia amin'ny Andry Rajoelina hoe ho lany Andry Rajoelina. Tsy mifankahazo koa amin'ny fomba fitondrana ny raharaha, satria misy olona mahazo tombontsoa be, misy olona atao ohatran'ny hoe zanakinikala hafa zany. Izay le zavatra ho teny avany zany avy any ambadika any, mariako tsara fa tsy Andriamatoa Brunel no niantso ahy na niteny amiko, niezaka niantso azy teo fa tsy nahazo azy, fa zay ny renseignement tonga aty tsy vao androany fefa fotoana maromaro. Inona ny tenin'ny Andriamatoa Brunel androany, samby efa naheno nareo fa aleoko henontsika eto, miaraka eto tsika, dia eno tsara ahafahanareo mandinika. Ndavary. Tsy mahatanteraka ny asan'ny mpanatanteraka, fihetsiketsehana fotsiny no betsaka, fa tsy misy. Tanareo zay. Tonga de hoe tsy mahatanteraka ny asany ny mpanatanteraka.
dikan'izany dia ny hoe le pouvoir exécutif n'assure tsy mahavita ny asany fa fihetsiketsehana fotsiny izy amin'ny pouvoir exécutif ny fitondrana mpanatanteraka ozy. Mbola le mpanao gazety miteny eo fa inoantsika tsara ny fihetsiketsehana fotsiny betsaka ozy. Mafy anie zany frappe zany tena eritrereto hoe i Brunel lany ao anatin'ny candidat ao anatin'ny parti IRD zay any Andriamatoa any Rejoint. Zany hoe amiko zany raha tsy voasitaka tsy ho député-n'ny IRD intsony Andriamatoa Brunel dia efa tonga dia efa mazava fa matahotra an'Andriamatoa Brunel ny filoham-pirenena. Mafy zany ary ny tsy mbo hoe resaka ny anjorony ka hoe nataon'ny Brunel zao le ty filoham-pirenena fa tonga dia ny ambony latabatra tena tonga dia any amin'le tsy zakan'ny filoham-pirenena mihitsy hoe MPS. Ny mpanatanteraka fihetsiketsehana fotsiny no betsaka fa tsy misy mipaka amin'ny vahoaka eny fotony. Ireo lazaina fa asa fampandrosoana dradradradraina ambony latabatra. Tsy ny fanovana governemanta ny olana fa ny fahavononana ireo mpanatanteraka hanao ny asany maika sy laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka. Tena ilaina ny Fikaonandoha hoy ny solombavambahoaka Brunel Razafintsandrao fa androandry indrindra fa manoloana ny olana maro lafy izay hatrehan'ny vahoaka malagasy izao. Tsy hanompo vahiny no nametrana ny mpitondra fa hanompo malagasy mpiray tanindrazana. Iza ny tena voan'izay? Ianao tsara recommandation an'ny Union Européenne ny hoe zay manko mazava-dehibe tsika malagasy zany tena miala tsiny mihaino vaovao. Andao fa hihaino vaovao tsy hoe andao mba fa raha misy olona mpihaino vaovao eto ambonin'ny tany dia ny malagasy anisan'ny voalohany. Fa io vaovao io mandalo eo amin'ny masony io dia mandalo amin'ny sofiny io fa en fait izy tsy manadiady an'le dinamika an'le izy hoe ahoana moa izy président Ratsirohona an'izay ohatrany tsy mety ohatra misy tsy mety ozy izy. Dia tsika zany tsy mba manadiady hoe ohatrany avaro zao ny cause-ny honorable Brunel zany zay no nanovako aingana ny éditorial antsika androany famakafakana antsika androany satria zava-dehibe io intervention io. Toizantsika kely androandry indrindra fa manoloana ny olana maro lafy izay hatrehan'ny vahoaka malagasy izao. Tsy hanompo vahiny no nametrana ny mpitondra fa hanompo malagasy mpiray tanindrazana. Iza no voany amin'izay no asiny amin'izay. Samby mandinika daholo iza no mpitondra. Tanareo zay le souverainisme napetrako teo le souverainisme napetrako teo hoe le tena tonga dia le hoe tsy hanompo vahiny isika malagasy aloha. Taria nanazava hoe isika italiana aloha isika amerikanina aloha. Meloni souverainiste, Trump souverainiste, Poutine souverainiste. Tandremo za tsy miteny hoe tandremo amin'ny resaka Brunel namako io tsy teny anareo an'izany mihitsy ary za tsy andeha hanaratsy ny Brunel mihitsy satria fantatro ny valeur morale sy ny éthique ary ny intellectuel an'le bandy. Tamin'izaho fotsiny ohatra teneniko anareo nanaovana ino izy teo le tamin'ny éliminena tamin'ny candidaturako rehefa mifanena zay dia tena miala tsiny izy ary tena nazavainy fa tsy avaminy. Miala tsiny aho ozy ny akama fa tsy avamiko satria tamin'izany izy DG moa zany DG Mpafy teny Ivato
avany manko le renseignement hoe tsy mipetraka tamin'i Madagasikara tamin'izany. Toy izy atsika. Tsy hanompo vahiny ozy izy, souverainisme zany. Petraka zany ary betsaka amin'ny malagasy, ataoko ny sondage 52% ny malagasy tsy te sondage zany fa tsy hoe zany no laza teniteny foana eto vakio nalefako any à peu près 3000 personnes no touché tsy te hiaraka amin'ny pays occidentaux, zany hoe ny banque mondiale sy ny FMI fa hiaraka amin'ny Rosiana. Misy tracena souverainisme mety tsy nanao exprès le daly, mety le terme angamba voatsonoko satria renseignement ho zaraina information no anaovako an'ity zavatra ity de ampitaiko aminareo rehefa nadiadiana. Azafady tsy hanompo vahiny ozy. Ka malagasy izao tsy hanompo vahiny no nametrana ny mpitondra fa hanompo malagasy mpiray tanindrazana. Am'izay fotoana zay na za na ianao de mahafantatra hoe ahoana ny ampitso, ahoana ny amin'ny 0 taona, ahoana ny afaka 5 taona, ahoana ny afaka 10 taona. Ny mpitondra fandimby de manana ny endriny fotsiny hoe ohatran'izao ny style na ohatran'izao ny formule na ohatran'izao ny raikim-poy ampiarina fa na za na ianao de efa mahafantatra hoe zao ny fomba hitantanana, zao ny programme na zavatra ohatran'izao. Na resaka politique étrangère de fantatsika hoe tsika de mitodika makary ohatran'izao ny fijerintsika, ohatra zay le teneniko hoe paikady mpitantanana maro lafy hatreto de tompony mangataky ny atony foana amin'le firenena lazaina fa hoe manan-karena malaza tsy nanana ohatra ny vilitsahona le izy. Tanao tsara zay. Any le izy zany hoe mametraka anao mihitsy any le izy hoe amin'ny fitiavanao tanindrazana ary enao malagasy aloha voalohany. Zay le izy zany enao ny tompon'ny taninao, enao no tokony hanjakazaka sy tompon'ny fanapahanao amin'ny taninao. Apetrany tsara zay zavatra zay. De eo zany tsika no araky le teneniko taloha hoe avaizany ny angan'le souverainisme de amiko za manokana matoa olona en dehors ny hoe fahasahiana amin'ny Brunel izy aloha de olona safy foana izy ary mahay samy affronter problème fa zao ny andray nefany tsisy olona sasà fotsiny am'izao raha mbola politique. Dans la politique, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de fait par le hasard. Non. Désolé. Mafy loatra le hoe sady tsy matateraka ny asany sy ny hoe fietsiketsehana fotsiny sy mandeha mirejoindre raha ny hoe ilaina ny fikaonandoha-Mpirenena. Ary ny deuxième partie amin'ny intervention-ny de vous allez me dire hoe vous allez me dire ce que vous allez penser. Toizatsika aloha. Hatreto de tompony mangataky ny atony foana amin'le firenena lazaina fa hoe manan-karena malaza tsy nanana ohatra ny vilitsahona le izy. Misy karerana volamena vaky zao de mirohatra any le fiarahamonina satria sahirana mahantra fa 2 andro aorianan'izay vao maheno ny fitondram-panjakana tonga ny morega mandravan'iny mirehatra ny ary mirehatra ny atsy mirehatra ny ary de inona ny tadiavina fa matsimbola avy any ivelany. Jereo tsara ny misy volamena ary de mirohatra amin'ny fanjakana mandravan'iny. Quelques semaines après sonono tonga eo nakarana accompagné na protégé par des militaires. Tanao tena tonga de miditra ny anatin'ny lohanao mihitsy izy. De aveo izy miresaka an'le hoe may ny tanàna, may ary, may aty de mbola andeha angata-bola any ivelany. Iza moa mpagnome vola ny malagasy avy any ivelany. Iza zany tsy tokony angataham-bola intsony.
midika an'izay. Samy mandinika tsika mianakavy. Andro aorianan'izay vao mahay ny fitondram-panjakana tonga ny morego mandravany iny. Mirehatra ny ary, mirehatra ny atsy, mirehatra ny ary. Dia inona ny tadiavina fa matsimbola avy any ivelany nefa ilay zavatra atsika. Dia indraindray ary ny tena lasa saina hoe ho avy indray ve COP 27 dia alery tena ny communauté internationale mba hamatsy vola be dia be nge izay vola narotsaka teto izao iarovana tontolo iainana fa inona ny tontolo iainana voaro teto satria ny antony dia tsotra. Le approche inclusive, ilay fampandraisana anjara tsika tompony, tsika mpiray-tandraisana tsy apetraka. Approche inclusive ozy izy. Tsy ampandraisana anjara tsika tompony eto an-tanàna. Inona ny contraire ny inclusive? Inona na exclusive? Izy aby ireo olona manao ny exclusion ireo, izay maniaka ny hafa zany, fa migardeny azy, ho azy, olombitsy. Ao anatin'izany nefa ny olona avy any ivelany. Fa ny zavatra rehetra miainga eto raha teo tafavoakitsika dia tsy misy afa-tsy izay hoe mirehetra miaraka amin'ny salahy, miaraka mandray ny andraikitra izay manandrify azy miainga avy any fotony. Fa tsy ny olombitsy izay mahazo privilège fotsiny manodididina ny filoha. Zay dia fanazavana omeny eto. Zany hoe kitihany any amin'ny aty frictionnao mihitsy. Ianao malagasy zany dia hoe tonga saina ve reto sa tsy tonga saina? Fa en fait ny tena cible-ny amin'io tsy ianao malagasy ny resahana, il s'adresse à une personne et à un groupe. Ity aho. Ianao ny toe. Dia amin'izay fotoana izay tsy maintsy mila mpitondra masa, mila mpitondra mahitsy. Zay le profil. Napetra zany le profil. Mila mpitondra masa, mila mpitondra mahitsy. Dia noetra amin'ny voalohany nefa ilay zavatra teneniny Garainy. Hatramin'izay ny tenenany nanaovany intervention, indroizina ny telo namerina an'izay hoe masa sy mahitsy. Ary fietsiny nefany nanomboka tao anatin'ny fotoana voahaingana raha nisy Denis izay herintaona. Raha nisy Denis hoa dia masa ary mahitsy fitenenana. Izany hoe il est en train de dresser sa propre personnalité par rapport au profil du futur président malgache. Fomba fiady mahomby ve zay? Tsy anjarako mitsara an'izay fa nareo mieno, nareo opinion miady hevitra any dia miakatra aty amiko ilay izy dia zaraiko fotsiny rehefa avy eo. Mila mpitondra masa. Satria effectivement inona ny zavatra mitranga? Be dia be ny olona mitaraina hoe fa anao kosa monsieur le président ty olona ty foana no mahazo amin'ny izy daholo no miverrouiller ny marché rehetra eto Madagasikara. Izy miverrouiller an'izao, izy miverrouiller an'izao. Ka na ny olona ao anatin'le groupement politique ary dia victime an'ilay izy koa. Izy moa tsy te hanan-karena. Na amin'ny fomba madio na amin'ny fomba maloto. Zay manko le deal ao. Zay le fiaingao zany. Fa ny filoham-pirenena tsy mahasa misy ara hoe hatramin'ny ry zalahy no mitantara an'izany fa tsy zany mahita cuisine intérieure zany a. Hoe misy ministre convoqué any Belgique ohatra. Dia miady lohalika avec les mains dans les cuisses, entre les cuisses mihitsy. Les ministres avoka mila an'lahy dia manatona
any biorika, misy moa zany. Misy amin'ireo ministra ireo vao antso. Tsy ilay olon-dehibe akory no miantso, fa olona atokisana ao anatin'ilay société eny. Fa ahoana ny facture reny mbola tsy mivoaka. Ry zalahy ahoana no ahafantarako an'izany? Raha tsy avy any aminareo ihany ry zalahy. Avy any aminareo ny renseignement. Io no mahatonga an'ilay sentiment de rejet par rapport an'ilay flou hoe na hoe contesté mihitsy le flou hoe efa tsy lasa tsony koa sy ty e. Ahoana le ry firy ny tezitra ohatra fotsiny amin'ny tsy fanarahan-dalàna ao amin'ny firenena. Tsy ray nefa na roa reo fa maromaro, fa tsy hoe hanao fixation amina olona ray ao biorika ny tena. Fa maromaro vitsivitsy zany no fitenenan'ny mpanao gazety azy zay. Manao zavatra ohatran'izany. Toizatsika. Tsy maintsy mila mpitondra masa, mila mpitondra mahitsy. Henonao tsara zay. Iza ny masay, iza ny mahitsy. Ia Brunel aloha hatreto izy. Raha zay ny ilazana azy. De dikan'izany zany, raha masay zany a Brunel dia eto midina eny an-dalambe zany ny olona amin'ny herinandro. Efa misy proposition nga mahery manandafy io. Teo amin'izay fotoana izay, tsy maintsy mila mpitondra masa, mila mpitondra mahitsy. Satria raha zao mpitondra rapitso. Henonao tsara zay. Le stockade final. Satria raha izaho zao no mpitondra rapitso. Fa tsy mbo hoe raha izaho zao no mpitondra ndray andro any. Fa tonga de rapitso. Il se propose. Il se met déjà ino izy teo? Efa manomboka mibrosser ny profilany izy. De miteny izy hoe raha izaho zao mpitondra rapitso. De efa miteny amintsika izy hoe fahantany nataony raha ny filazany eto dia samby manombotsika. Taone eno. Amin'izay fotoana izay, tsy maintsy mila mpitondra masa, mila mpitondra mahitsy. Satria raha zao mpitondra rapitso, ka hidina amina toerana anankiray hiaraka amina vahiny, angady arenak'ibony tany dia ny tany le fiarahamonina any aninona ty mareo. Fa amin'izao fotoana izao dia samy manao izay saim-patana, samy manao izay mahafinaritra azy, samy manao izay hampanankarena azy vetivety tokony andraikitra samihafa. Samy manao izay saim-patana, samy manao izay mampanankarena azy, ny tompony andraikitra vitsivitsy. Zany hoe ny tompony andraikitra vitsivitsy izy pour ne pas dire ny mpitondra vitsivitsy. Il se détache complètement et il n'a pas tort, hein. Tandremo, il n'a pas tort en ce sens que député izy. Raha ny député mitantana vola, omena vola ny député. Ary malahelo mihitsy izy amin'ilay resaka ikongio. De mbola olona zay niany avy eo, eno, veriko tsara atao amin'le mety, satria tsara ho henontsika menakavy tsara hoe zay zany misy candidat koa zany possible anankiray ho filoham-pirenena. Sarotra amiko ny ino aho hoe tsy ho voaroka na voaisaka takan'inga Richard Randriamandrato, Andriamatoa, Brunel, raha zafy tsy andreo fa rapitso tsy ho député amin'ny IRD sy ny mampahary intsony. Kanefa zao mitady io, matoa ny olona miditra amin'izany lalan'izany, takan'ny zavatra niteneniko teo hoe nandrasa ny potinina fotsiny hoe io le occasion anao roa eto manomboka ny combat. Tan'izay koa io.
ary tadio fa zay manomboka victime matetika victime malagasy. Rehefa nianjehany Ngara-Valmanana tamin'ny resaka panneau publicitaire fotsiny de ozy ny tompon'ny saosy tiany kandidata hoanana. Aninona ty mareo fa am'izao fotoana zao de samy manao zay saim-patana, samy manao zay mahafinaritra azy, samy manao zay ampanankarena azy vetivety tokony andraikitra samihafa. Za afaka miteny an'izany satria za zanaky ny faritra vadivavy fito vinany. Fa raha nareo nge mahita an'izany masinina mitrandraka volamena ao anatin'ny faritra vadivavy am'izao fotoana zao, ny Tanaky, zany masinina mitrandraka volamena ao Manakana zany, zany Manakana zany hoe commune rurale ao anatin'ny district'ny Mananjara. Fa gidragidra be mihitsy zany. Iza nefa ny olona tiany Andriamatoa Brunel tenenina zany fa il ne le dit pas. C'est pour ça que j'ai disais hoe sans le dire. Iza ny olona afaka hividy an'izany masinina matanjaka be zany. Na sinoa na malagasy roa na telo. Mazava be anie mibala efa basy aty fitiavana fa ny andro amoahana ny anaran'ireo olona fotsiny sisa mandrasany nga Brunel toizatsika de sady averiko kely foana manko le izy de am'izay tindry tsara ao anatin'ny saintsika menakavy. Am'izao fotoana zao ny Tanaky, zany masinina mitrandraka volamena ao Manakana zany, zany Manakana zany hoe commune rurale ao anatin'ny district'ny Mananjara. Fa gidragidra be mihitsy zany. Ary raha ny production an'izany tena enjana be, fa io de mandeha dahoara. De le fiarahamonina nefa zany hoe maty mosary tsy mihinan-kanina. 4e point amina resaka souverainisme. Tsisy maharatsy azy ianao, tandremo fa tsy kritika anazy zany a, fa constat tsy manome ny hevitro a, fa milaza an'le fandehany hoe zao. Aiza ny tiany hatongavana ary inona ny tiany hatongavana. Mihoaka zay any amin'ny farany. Lalana any aminay tsy kitihana, tsy mipasohana hatram'izao. De hoay tsika ty, zay ny ilana ny fikaonandoha-mpirenena, ametrahana politika-pirenena, ametrahana paikady pita-tanana maro lafy. Anao zay ny ilaina ny fikaonandoha-mpirenena. Da selon les recommandations de l'Union européenne et de deux, force est de reconnaître fa misy ny plateforme mivoy an'io fikaonandoha-mpirenena io fa ny resaka leadership no hoe amerina Andravalimanana no tsy tatiny sasany ao anatin'io. Misy alternative anankiray zany miseho am'izao fotoana zao. Il rajoute de l'eau dans le moulin des pro-Fikaonandoha-Mpirenena. En fait, sans le dire, il se détache complètement amin'ny hoe giron préany ity izy teo miaraka amin'ny Andry Rajoelina fa il ne le dit tout simplement, il ne le dit pas tout simplement. Fa raha miteny ianao hoe ny mpanatanteraka tsy mahavita ny asany fa fihetsiketsehana fotsiny mibetsaka, tsisy frazy mavesatra mihoatra an'izany ary makarary-ndoha mieritreritra an'izany raha za le mpitondra tratran'izay zavatra zay.
Fa na iza na ianao de manana perspektive d'avenir, mahafantatra hoe aiza hoe tsika afaka 2 taona, aiza hoe tsika afaka 4 taona, aiza hoe tsika afaka 5 taona, aiza hoe tsika afaka 10 taona, fa tsika zao mialatsiny a mety ho diso satria hevitro zareo fa pilotage vue na za zao raha tsy mahafantatra hoe aiza ho aiza ity fireneny ty afaka 2 taona na afaka 4 taona, satria zay todiako rehetrarehetra tsy ahitako an'izay indisy mitondra makany amin'ny zavatra andrasa mipretandrasan'izay. Zay le niteneniko teo hoe efa manomboka mamay be ozy le any amin'ny faritra ary tsy vao androany Andriamatoa Brunel vao miteny hoe pilotage à vue fa efa tamin'ny taona 2019 tokony no niteny hoe na même non bien avant naviguer à vue, on navigue à vue, zany hoe tsisy radara, tsisy sonar moa le fiteny azy iny, tsy no filoratseraka de anontaniana fa izy no tena spécialiste amin'ireny fa tena mpananona fotsiny. Ouais, voilà, sonar. Tsy misy sonde navigation na engine zay fanalavana azy. Eo zany tsika mandinika am'izay le zavatra miseho. Sarotra ny zavatra mitranga ary tsy afaka ny andeha hitolo-tena hiteny hoe miaraka amin'ny Rosianina na miaraka amin'ny pays occidentaux Andriamatoa Brunel fa mbola tsy ampy na de zay ara ny teny hoe prôner ny souverainisme izy satria on peut s'inscrire en faux aussi. Takan'ireto ino tizy teo le efa mahafantatra le olona fa tsisy tafa efa fantany fa miditra fotsiny izy na hoe efa fantany fa izy zavatra tsy mety de mbola ataony ihany de aveo le zavatra mandeha any amin'ny tsy falehany zay le atao hoe s'inscrire en faux zany fa misy cas zay tena précis zany tsy haiko hazavaiko amitsika fa ny tiako tenenina amin'ny Andriamatoa momba ny cas ny Andriamatoa Brunel hitako hoe raha fandinihako manokana provoquer ny classe na ny dissension entre anazy sy andre Rajoelina. Ny zavatra hitranga kosa aloha de zao, raha misy zay zavatra io sanatria de le temps fotsiny hoe mitondra Andriamatoa andre Rajoelina fa raha sanatria zany ho an'Andriamatoa andre Rajoelina misy tokoa ny soutien matanjaka logistique atsika tsy any amin'ny renseignement zay any ambadimbadika any fa raha misy zay de mipotsy eo am'izay fotoana zay ny déclenchement amin'ny opération an'Andriamatoa Brunel ary misy possible mihitsy raha miainga ny logistika miainga ny fiainga rehetra ny mampara sy ny IRD anaraka azy satria misy franzana olona ao anatin'io groupement io, ao anatin'io groupe politique io leo an'le situation mitranga fa tsy miteny.
tsy miteny satria aleo tsy teny mihoatra an'izay fa manjary fantatra ihany le zavatra mitranga avy eo manahirana be. Fa de izay zany ny fanazavana entiko mba ahafahana manome azy hoe misy zany engany mba diso fa misy miainga eo zany androany beaucoup plus formel kokoa le tsy fifanarahana ary tena provoquen'ny andriamatoa satria henoko indray mandeha indroa mivory mihitsy ny birao politika ny maparana ny IRD tsy fantatro de notenenina andriamatoa Brunel de ohatrany hoe nanaiky anga izy tam'izay ary ohatrany nisy mihitsy fihaonana tamin'ny filoha-pirenena. Fa ny resaka iano na any amin'ny ministra sasatsasany any ara dia misy aleo marihako tsy ministra vehivavy fa lehilahy hoe fampanantenana atao nefa mifampiresahana nefa tsy notanterahana. Mety ohatrohatran'izay koa ngambany ny andriamatoa Brunel ity ankoatrany hoe tsy fitovizana arak'evitra amin'ny zavatra atao satria ny sasany ara lalana kely ohatran'izao na ohatra fotsiny ara hoe maheno nga Brunel hoe amboary ny folo pointy efa mankarary ny fony zany satria fantany hoe izy amin'ny azo tombotsoa an'izany fa ao kosa le kongo keliny nojerena fotsiny am'izao. Veloma mahafinaritra mandram-peona daholo isika mianakavy samby ho tahian'Andriamanitra veloma tompoko mandram-peona tompoko.